Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fony ambola kely ho ny fijoroana vavolombelona ity lehilahy anankiray dia nahafinaritra ny lalao baolina niaraka tamin'ny namako. Ny ankizy anankiray avy eo anoloan'ny trano ary ny anankiray hafa kosa ary ambadiky ny trano. Ny tanjonay ho izy dia ny hanim-pazan'ilay olona anankiray an'ilay baolina mba ho lasa faran'izay ambony sy mafy tokoa ka ho tonga amin'ilay olona ry ambadiky ny trano miandry ary. Rehefa anjarako ny nanipy an'ilay baolina kely ho izy dia indrisy fa kely ny herin'ny tanako izay nanipy ny baolina ary tsy ampy mihitsy mba hahatongavan'ilay baolina any amin'ilay olona izay miandry izany ary ambadiky ny trano ary. Satria rehefa nanipy an'ilay baolina ka vao tonga teo an-tampon'ilay tafitrano ny baolina dia nikorisa miverina tatỳ amiko indray. Dia toy izany hatrany. Manipy dia miverina mikorisa, manipy dia miverina mikorisa ilay baolina. Eny tokoa ny kristianina sasany dia toy izany mihitsy. Miaka-midina, miaka-midina. Mety eo amin'ny lafin'ny fahazotoana mivavaka angamba izany, mety eo amin'ny lafin'ny famakiana baiboly, mety ny ara-pinoana mihitsy koa aza. Mety hoe mazoto mivavaka ny olona anankiray, saingy fahazarana fotsiny ihany ny anaovana izany. Misy ireo olona izay tonga ny am-piangonana mba ahazo fahalalana fotsiny ihany. Misy ireo olona tonga any mba hitady an'Andriamanitra amin'ny fony tokoa. Ary misy ireo olona tonga ny am-piangonana mba hanatrika fotsiny ihany ireo zava-misy ao amin'ny fiangonana. Misy ihany koa anefa ireo tonga any mba hizara amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Zao anefa, raha tianao ny hampitombo ny finoanao dia mahazotoa mizary izany amin'ny hafa. Manaova mihitsy lisitra ny olona sy ny zavatra tokony hivavahana ka tsy adinoana mihitsy. Andriamanitra dia manaiky hanokatra ny varavaranao mba hitarianao ny namanao sy ny fianakavianao hanantona azy. Andriamanitra ihany koa dia afaka manampy anao amin'izay rehetra ataonao rehefa tena mikatsaka izany fitiavan'Andriamanitra izany ianao ka mizara izany amin'ny hafa. Raha fahazarana fotsiny ihany mantsy no toe-tsaina hafahafa sy tianao iarahana amin'Andriamanitra dia tsaroa fa tsy hahavita na inona ianao, satria izao no afatra Jesosy amintsika ao amin'ny Jaona 5:10 ny 9:5 manao hoe: izany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa mampofazamalaina fatomotrany andro izao.
les fidèles messagers Amboipao. Raneto antany de fandalovana andanitrany fialofana tsy mahavonjy izao tontolo izao afatsy ny anarana eto antany faorina feno certo fijaliana raneto antany de fandalovana andanitra fialofana andanitra fialofana eto antany faorina feno certo fijaliana raneto antany de fandalovana andanitra fialofana andanitra fialofana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana misaotranao nanokana fotoana iaraha mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny feo ny fanantenana na ny radio adventiste maneran-tany mangataka anao mba hiaraka hivavakamiko mialohan'ny irahantsika miditra amin'ny fiaraha-mianatra. raha izy any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra mangataka anao izay mba hanome anay izay sahazana isanandro na ny sakafo ara-nofo izany indrindrandrindra koa ny sakafo ara-panahy izay miantoka ny fiainanay ara-nofo na eto amin'ity fiainan'ity na ny mandrakizay omeo anay ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ary mba ho tafita aminay any ny afatra tianao ampitaina aminay miloha ny evinao indray ny amin'irao lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Toizantsika ny fiaraha-mianatra ny apokalipsy toko fa 14 izay mirakitra ireo afatra faranao ny olombelona rehetra manero an-tany milohan'ny avian'i Jesosy indray eny amin'irao ny lanitra. Tsy voatery hanaiky izany afatra izany ny olona rehetra saingy tsy maintsy toriana izany ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Izay ny voalaza amin'ny Baiboly. Dia ilainao ny mianatra tsara n'izany amin'ny tsipiriany arak'izay azo atao mba tsy hahavoafitaka anao amin'ny fampianarana entinareo mpaminany sandoka marobe izay efa nampitandreman'i Jesosy antsika rahateo fa iseho atraizatraiza milohan'ny aviany indray. Andeha ary hiarahantsika mamaky indray ny apokalipsy toko 14 andiny fahina sy ny fahafito. Izay mivaky tahaka an'izao: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany
sy amin'ny firenena sy mifokom-pirenena sy ny sambihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miakohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Eo tsika izao mianatra izay ampahany izay. Efa nirahantsika nanomboka nianatra teto ny hevitry ny fatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny tontolo-kevitry ny filazantsara mandrakizay, izay mihoatra lavitra noho izay fahazoantsika azy tamin'ny lasa ny heviny. Tsy tahotra an'Andriamanitra izay fironana mandeha ho azy eo amin'ny olombelona lavo izany, fa tahotra vokatry ny fitiavana. Fitiavana izay midika ho fanajana ilay namorona sy namonjy anao. Andriamanitra dia nifidy ny fahatahorana azy tsy hitovy amin'ny fahatahorana mpanjaka lozabe na hitovy amin'ny fahatahorana biby masika, fa tiany kosa isika raha noho ny fitiavana azy no atahorantsika azy. Rehefa nanota Adama sy Eva tao amin'ny Saedena dia natahotra izy ireo ary nandositra an'Andriamanitra. Tsaroantsika izay tantara izay rehefa nitady azy ireo Andriamanitra, ary mahafinaritra izany hoe Andriamanitra mitady ny mpanota izany. Ny olombelona no nanao ny fahadisoana ary nanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, kanefa ilay Andriamanitra manana ny hery rehetra, ny fahefana rehetra afaka mamorona olona vaovao, dia nifidy ny hidina ary hitady ireo olona izay tsy nankatoa ary nanapaka ny fifandraisana taminy. Dia tonga izy nitady. Rehefa nitady any Adama sy Eva izy, dia namaly izy ireo hoe matahotra izay satria tsaroany ny tenin'Andriamanitra hoe azy hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa miandro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Ao amin'ny Genesis 2:17 no ahitantsika an'izay. Genesis 2:17. Dia nihevitra mihitsy izy ireo tamin'io fotoana io fa tonga mba hamono azy tokoa Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Tsy tonga hamono anefa izy tamin'io fotoana io, fa tonga hamonjy azy mivady. Raha misy olona mifanaraka amin'ny Satana ka mivadika amin'ny fifanekena hono, dia vonoiny Satana. Eto ny olombelona dia nifanaraka tamin'Andriamanitra, kanefa nivadika tamin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy nivonoin'Andriamanitra izy ireo, fa nitadiavin'Andriamanitra ny fomba aminjena azy. Zany no Andriamanitsika. Nanonona didi-pitsarana Andriamanitra tamin'io fotoana io, dia didi-pitsarana mitondra fanantenana ho an'izy mivady sy ny olombelona rehetra, kanefa tetsy an-dan'izay dia nitondra faharesena sy fandevonana mandrakizay any Satana izay namitaka azy ireo. Filazantsara anie izany. Ekena fa tsy maintsy nahazo famaizana izy mivady, kanefa famaizana ho an'ny zanaka tiana ihany izany. Satria izao novakitsika taorianany namohan'Andriamanitra ny didi-pitsarana eo amin'ny Genesis 7:1-20. Genesis 7:1-2. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Mahavariana izany. Tsy namono izy. Biby indray no nyvonoany mba hahafahana maka ny hoditra ilay biby atafy azy mivady. Eny tsy tonga hamono Andriamanitra fa tonga hamonjy azy mivady. Matoeto nisy ody biby azo natafy azy mivady dia satria nisy biby novonoina. Maneho ara-tandindona ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra maty nisy olo-heloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana, io biby novonoina io. Ary ilay ody biby dia maneho ny fahamarinan'i Kristy tsy misy pentina, izay natafy atsika ampinoana izay manaiky sy mino izany famonjena nataony izany. Andriamanitra tao amin'ny famindrapony sy ny fitiavany dia nanome ny zanany tsy ny vozonana, tsy ny terena,
lay zanak'ondron'andriamanitra voavono atry ny nanorenana izao tontolo izao ary zay ny tsy nahafaty any Adama sy Eva tamin'ny andro ny hinanany lay hazo fahalalànany tsara sy ny ratsy satria raha vao nanota izy ireo dia efa nanana mpamonjy. Ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia samy fanehoana ny hatsarana sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Raha tsy izany ny fomba ahitanao ny afatra voarakitra ao anatin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia diso ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra, planiny famonjena nataon'Andriamanitra, faniriany hanafaka anao amin'ny fiainana ratsy izay hanapotika anao tanteraka. Raha tsy afaka amin'izany ianao, zany no ataon'Andriamanitra. Azonao an-tsaina ve zany hoe natao ny ota ny zanany mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy ianao? Tsy tratry ny saina zany fa ekena. Zany hoe navela ho baben'ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny avokoa zany ny fahotantsika rehetra nentiny teo amin'ny hazo fijaliana dia maty teo izy, maty teo amin'ny toerana izay tokony nahafatesako sy nahafatesanao mba hahafahantsika manana fotoam-pamindrapo iverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana dia handray ny famonjena indray. Ary izay fanehoana ny fitiavana izay mahatonga ny fotsika hatahotra sy hanaja azy amin'ilay fahatahorana amin'ny tontolo-kevitra tia ny Baiboly hilazana azy fa tsy amin'ny fomba mahazatra antsika mampanota antsika. Andeha ovakitsika n'izay voalaza amin'ny Luka toko voalohany ka ny 2:7 ka hatramin'ny 5:7. Luka toko voalohany 2:7 ka hatrany amin'ny 5:7. Manefa famindrapo amin'ny razantsika izy sady matsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay azontsika hanompo azy tsy amitahotra. Ahoana hoe hanao izay azontsika hanompo azy tsy amitahotra dia amin'ilay karazan-tahotra mampanota antsika ny tiano tenenina eto satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Iza ny fahavalontsika? Satana sy ny fahotana. 5:7 amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra hiainantsika. Mario tsara izay voalaza eto fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny hanompontsika azy tsy amitahotra. Tompofanohitra amin'ny teny hafa ao amin'ny Baiboly zany raha atao amin'ny fijery maimaika. Ny Apokalipsy 4:7 izay hianarantsika lalenitsika manokana amin'izao fotoana izao dia milaza hoe matahoran'Andriamanitra. Nefa dia ny teny hafa ao amin'ny Baiboly koa eto dia manambara fa tsy tian'Andriamanitra hatahotra azy sika. Asika an-tsaina angamba fa amin'ny heviny ara-Baiboly ny fahatahorana tian'Andriamanitra hatahorantsika azy. Dia ilay fahatahorana vokatry ny fanajana masina. Tiany raha manompo azy tsy amitahotra isika. Amitahotra vokatry ny fahotana. Izay ary ny mazava-dehibe ny fahazontsika tsara ny hevitry ny teny hoe matahora ao amin'ny tontolo-kevitra roa samihafa ao amin'ny Baiboly. Mazava loatra fa raha miteny ny Baiboly fa tian'Andriamanitra hanompo azy tsy amitahotra isika dia midika fa tiany hanompo azy amin'ny fitiavana isika. Izany hoe ny fitiavana no hery manosika voalohany. Azony atao nge mampiasa hery, tompony hery rehetra izy. Androany ihany ny olombelona rehetra dia tahaka ny robô manaraka ny fahamarinana. Ary be dehibe ny mpitondra fivavahana tianao an'izany kanefa tsy izany no sitrapon'Andriamanitra. Misy aza manorona tokom-pivavahana miainga amin'izany foto-kevitra izany, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tiany hanompo azy tsy amin'ny fomba mampangorohoro sika fa mpanajana fatratra vokatry ny fitiavana azy. Misy andinina izay mamoaka ny hevitry mazavatsara ao amin'ny Romanina 5:12 ka hatramin'ny 14. Romanina 5:12 sy 14 izay miresaka ny amin'ireo kristianina ireo mpino ny ovafo izay nandray ny fiainam-baovao amin'ny Kristy. Ary ny apôstôly Paoly eto no miteny. Izao ny voalaza ao, fa tsy nandray ny fanahy mpanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana
zay antsointsika hoe abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra. Tena teny fikasana mahafinaritra anie zany. Ampahafantarin'ny apôstôly Paoly eto fa rehefa manatona ny Kristy ianao dia nateraka indray ao aminy, dia fikasan'Andriamanitra ho anao ny andraisanao ny fanahy sy ny toe-po afaka migejany tahotra zay nahazo anao hatramin'izay. Voagejany tahotra ny fahafatesana isika araka ny volazan'ny Hébreux 2. Tian'Andriamanitra ny anafaka anao amin'io karazana tahotra io zay manempotra ny fifandraisanao aminy. Fa atonga antsika kosa hanompo azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mario fa raha tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra manimba isika, ilay tahotra nanandevo antsika tao anatin'ny fahotana, dia iseho amintsika indray kosa ny toetra masina, zay mahatonga antsika hiantso an'Andriamanitra hoe abaray. Amin'ny heviny hafa dia mahatonga antsika handray azy ho ray-pamindra fosy be fitiavana. Tian'Andriamanitra raha ny fitiavana ny manosika antsika, hanao ny sitrapony, hanaraka azy, hanaja azy. Mampakitakitaka ny mino, ny mahafantatra sy manana antoka fa zanak'Andriamanitra ianao, ary izy dia raitsika, tiatsika, nanavitra atsika tamin'ny alalan'ny zanany, azy esorona ho andoha zany. Satana dia miezaka mampiditra hevitra hafa mifanohitra amin'izany. Andriamanitra loza be, mpiandry kendro toana, mpamaly faty, mpanafay. Faratsiana rehetra dia adaboko Satana eo amin'Andriamanitra avokoa. Kanefa izy ny tompony, Satana ny tompony faratsiana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa azavainy saitsika. Esoro ny tahotra, mandevona ny tahotra toy ny zavona maraina ny fitiavan'Andriamanitra. Matsapa ny fitiavan'Andriamanitra ho antsika isika dia ny fitiavan'ilay ray any an-danitra. Tsy ho an'ny mpino ihany zany afatra zany, fa ho an'ny olona rehetra. Satria ty afatra voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:7 ity dia natao ho an'ny olona rehetra, ho toriana amin'ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny ny olona rehetra, omena zay rehetra monina ety ambony tany zany hamafisina tsara. Raha mijery amin'ny Luka 2:20 ianao dia hitanao fa ny teny tamin'ireo mpiandrondro ny anjely hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafalo anareo aho. Dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Afatra ho an'ny olona rehetra izy io. Vaovao mahafalo anao zany, vaovao mahafalo vaovao mahafalo antsika rehetra. Zao ny volazo ny 1:12 amin'ny Luka 2:2. Fa mpamonjy niteraka ho anao anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Mpamonjy teraka ho an'izany mpamonjy ho anao, ho antsika. Mpamonjy ny olona Jesosy. Eny mpamonjy manokana zay rehetra mino izy. Eny mpamonjy manokana zay manaiky azo mpamonjy ny tenany manokana. Aza matahotra fa vaovao mahafaly anie zany. Lazain'ireo anjely ireo sika mba ho feno fankasitrahana ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na dia mpanota aza. Mazava ny afatra n'entana. Andimy mahafinaritra manampy antsika azo ny fitiavana mampiavana antsika amin'Andriamanitra ny voalaza amin'ny Korintana 5:10. Vakitsika izany eo amin'ny 5:17. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Izao koa voalaza amin'ny 5:17. Andriamanitra ao amin'ny Kristy nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahaditsony ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Tsy tonga Jesosy mba hamaly ny fahotantsika amintsika, raha novalian'Andriamanitra tamintsika ny otantsika, fa tsy tamin'ny zanany, dia efa tsy teto isika, tsy nisy akory, satria samy efa nanota tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Azadinoina fa fahafatesana ny tambiny ota, ka raha manana fahavelomana ianao dia tsaro fa vokatry ny famonjena nataon'Andriamanitra zany. Asehon'ny Romanina 7:5 zany fahamarina mahafinaritra zany.
zao ny fivakin'izany amin'ny dikateny niva izay nasehon'andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'andriamanitra ny fahotana lasa tamin'andeferany maro amintsika ny mino sy mahafantatra fa maneho ny famindrapo sy ny fahasoavan'andriamanitra ny zanany jereo tsara ny fomba fiainany zanany ao anao i jesosy izay nahita dia nahita ny ray ny toetra hitantsika teo amin'i jesosy no toetra ny ray tsy mifanohitra amin'izany velively nanahoana ny fifandraisan'i jesosy tamin'ny mpanoty nanahoana ny fomba fiainany teo anatrehany karazan'olona rehetra fanehoana ny toetra n'andriamanitra ny ireny mampitahotra ny olona ve ny nanatona an'i jesosy ny mpanota farahidiny indrindra dia sa nanatona an'i jesosy satria eo aminy misy ny fanavotana fanehoanan'andriamanitra feno ny fiainan'i jesosy nataon'andriamanitra ho fanavotana ho fanehoana ny fahamarinany zanany ny apôstôly paoly dia milaza eo amin'ny romana 7:20 ny tsy namalian'andriamanitra ny fahotantsika tamin'ny lasa marina fa mijinja ny sasany amin'ny vokatry ny fahotantsika isika nefa tsy mbola nisy kosa tamintsika nandoa ny tena vidiny izany hoe fanafoanana tanteraka fahafoizan'andriamanitra amin'ny fiodinany tanteraka hiala amintsika tsy miala amintsika andriamanitra ny famaizana taony dia famaizana zanaka tiana tsy niodina tamintsika andriamanitra tsy niala tamintsika izy nefa tsarofo fa tsy nivalian'andriamanitra tamiko na taminao ny elontsika fa tamin'i jesosy kristy zanany lahatokana izay tsy nanota akory ny antony mba hanananao sy hananako ny fahamarinan'i kristy izay tsy mendrika atsika akory fa omena antsika maimaim-poana ary izay ny dikany hoe fahasoavana fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika izany akory hamaranantsika ny fiarah-mianatra ny voalazo amin'ny jaona voalohany toko fa efatra jaona voalohany toko fa efatra izay ampahafantaran'ny jaona antsika eo amin'ny andiny favalo fa andriamanitra dia fitiavana tsy hoe iray amin'ny toetra an'andriamanitra fotsy ny fitiavana fa izy mihitsy ny fitiavana ary izay ny foto-kevitra iorenany toetrany sy ny fanjakany ny 15 dia izao ny voalaza zao no nanehoana ny fitiavan'andriamanitra antsika andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany ny 10 dia izao ny voalaza izao ny fitiavana tsy nitiavantsika n'andriamanitra fa nitiavany antsika ka nanirahany zanany ho avotra noho ny fahotantsika eo amin'ny 11 ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'andriamanitra antsika andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'andriamanitra ary andriamanitra ao aminy tokony isy fiatraikany eo amin'ny fosiny fiainantsika io fitiavana nasehon'andriamanitra tao amin'ny zanany io ahoana voalazo amin'ny 15 tsy piantsika tsara hamaranantsika azy tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika ty satria izy efa tiantsika taloha mino fa anisan'izany ianao hitomboany hanampy ianao mba ho hainao tsara izany hoe matahotra an'andriamanitra amin'ny fanajana azy vokatry ny fitiavana azy zany amen ravin'oliva ambany ala nangoraka zao faoriny zao fa ny fobe fity ka naleany nandao ny lapa teny tety tonga teo amin'ny
sinetilandray kamaleni nandeny tady toerakafindray sauve anisany zany sauve anisany zany. Ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62. Nanguraka zao fantrany zao fanifombola ty kamaleni nandeny ady itady lainany tonga teo aminy azy izy fireo siny sinandray kamaleni nandeny tady toerakafindray sauve anisany zany sauve anisany zany. AWR feon'ny fanantenana. Alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ry ava-malala faly miarabanao zay manaraka ity fandarana ity ahafana miaraka mandalina ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny an'io dia ny tenin'Andriamanitra. Mialoha ny andalinantsika ny loha hevitra dia andao sika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindra zay any an-danitra eo, akory ny hafalinay miaraka miaino mandalina ny teninao, koa manatre zao fotoana izao ka ny fananao mihitsy no hitaridalana anay amin'ny fienoana sy fanarana ny fahamarinany teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra voasoratra dia ny soratra masina, ny baiboly, biblia na boky maro no dikan'izany, izany hoe ny testameta, teny hebreo dia berit, fanekena, ary taloha sy ny testameta vaovao izay nomena avy tamin'ny tsindriman'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olo-masina izay niteny sy nanoratra araka ny fitariany ny fanamasina azy ireo. Ao amin'io tenin'io no anoran'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahalalana rehetra ilaina ho amin'ny famonjena. Ny soratra masina no fanambarana tsy mety diso ny sitrapon'Andriamanitra. Io no filamatra mety indrindra ho an'ny fitondratena, fisedrana ny fanandramana, fanambarana feno fahefana ireo fotom-pampianarana ary firaketana azy tokiana ny fidiran'Andriamanitra antsehatra teo amin'ny tantara. Nandritra ny 500 taona mahery teo no nanoratanareo boky 900 ao anatiny. Mpanoratra 700 no nanoratra azy, izay tsy dia nanana fifandraisana na nisy fa kely ihany teo amin'izy ireo. Marobe ireo boky soratanana atao hoe manuscript ao amin'ny baiboly, 974 raha ampitahina amin'ireo boky tranainy hafa.
izy ny boky voalohany voadika amin'ny teny hafa sady voalohany vita Britain Gutenberg. Izy no boky voadika amin'ny fiteny maro samihafa indrindra, voadika eo amin'ny 5,600 amin'ny fiteny ankehitriny izy. Kanefa mihoatra lavitra noho izany ny mampiavaka azy. Ny fahamarinana tsirairay dia tsy maintsy porofona amin'ny alalan'ny Baiboly. Ny Baiboly manontolo tota scriptura ary ny Baiboly ireriany sola scriptura. Tsy midika nefa izany fa tsy misy tsindrimandry hafa akoatra ny Baiboly na loharano hafa izay azahoana mahatakatra tsara koa ny lohahevitra sasany. Mipetraka ara ny fanontaniana voalohany, inona no atao hoe Baiboly? Ny valiny dia izao, antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra, izay boky feno fahefana mamantatra sy manova. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4 ary ny 12. Toizany izany ao amin'ny Tesalonianina 2 ny 13. Ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy niraisinareo tenin'olona, fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Nanao ahoana ny nazahoana ny Baiboly ary inona ny zavatra kendreny? Ny valiny ry havana dia izao, Andriamanitra nanome azy ho an'ny olona ahatanteraka azy ireo ho amin'ny asa tsara. Misy firinjana tanteraka manomboka ao amin'ny bokin'ny Genesisy ka hatramin'ny bokin'ny Apokalipsy. Izany dia noho ny fanahy masina izay nanindrimandry ireo mpanoratra ny Baiboly rehetra. Kanefa tsy nitovy ny fomba nitondran'ny fanahy ireo mpanoratra tsirairay. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:17, ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 3:17, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:17 dia izao, Andriamanitra dia miteny amin'ireo mpanoratra, amin'ireo mpaminany tamin'ny alalan'ny tsindrimandry mivantana. Manaraka izany dia tolotsaina maneho hevitra Andriamanitra, ary ny mpanoratra no mampiasa ny fomba fiteniny hanazavana izany, ohatra ao amin'ny bokin'ny Oabolana. Makoatra izany dia izao, tsindrimandry manokana mamopototra ny mpanoratra, ary ny fanahy no mitarika azy eo amin'ny loharano tena izy. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 1:7. Izany no mahatonga ny Baiboly ho boky maro karazana. Ny mpanoratra tsirairay dia manazava ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fomba samihafa. Ao amin'ny bokin'ny Timoty 2:7 dia izao ny voalazany: ny soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Raha jerentsika ao amin'ny Baiboly Diema, io Timoty 2:7 dia izao no voalazany: ny soratra masina rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ao amin'ny epistily 2 Petera 1:20 fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitra ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka ny nitondran'ny fanahy masina azy.
fahatelo dia izao iza no nitarika an'ireo olona nanoratra ny soratra masina ny valy ry havana dia izao ny fanan'Andriamanitra no nanome hevitra an'ireo olona masina ary nanetsika azy ireo anoratra. Izao indrindra no voalaza ny epistily faharoa ny bokin'ny Petera toko voalohany ny 2:20 fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no tenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Ny teny ampiasain'ny Petera mba ilazana hoe avy amin'ny trindrimandry raha laina amin'ny teny fototra dia ny hoe teopnetos izay midika hoe avy amin'Andriamanitra nobotsehan'Andriamanitra. Azo heverina zany ry havana ho tahaka ny sambolay izay miala mba ho tonga amin'ny toerana iray noho ny fitsokan'ny rivotra Andriamanitra no manindrimandry fa ny mpanoratra kosa dia fitaovana fotsiny ihany. Faefatra dia tahak'izao ny fanontaniana, inona no ahafahantsika mino fa Andriamanitra no nanindrimandry ireo mpanoratra ny Baiboly? Valiny tamin'ireo fanambarana sy fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpanoratra. Izao indrindra nolazain'ny bokin'i Isaia toko 30:9. Mandehana ankehitriny soraty amin'ny fafana eo anatrehany izany, asoraty amin'ny taratasy mba haritra amin'ny andro any aoriana mandrak'izay doria izany. Manamafy izany izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Samoela faharoa toko 7:2 ny fanahin'i Jehova no nampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Galatiana toko 1:12 fa izaho tsy nandray azy tamin'ny olona ary tsy mba nampianatra aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Fanontaniana fahadimy, iza ary nanoratra amin'ny Baiboly ary taizany nanoratana izany? Valiny olona samihafa miisa eo amin'ny 70 avy amin'ny toerana samihafa no nanoratra ny Baiboly nandritsy ny 900 taona mahery. Maneho amintsika izany fa tian'Andriamanitra kasika olona maro samihafa arak'izay tratra ny fahamarinan'ny Baiboly. Asa samihafa, taona samihafa, fiaviana samihafa, toe-javatra samihafa, saingy izy ireo dia samy nampiasain'Andriamanitra avokoa. Olona avy amina sehatra samihafa sy toe-javatra isan-karazany nanoratra ny Baiboly. Ny sasany tahaka ny Mosesy dia nobiazy no tonga mpanjaka, mpitarika politika sy ara-miaramila. I Daniela kosindray natao anompo amin'ny toerana manana amin'ny maizy azy. I Lioka dokotera dia mpanao tantara sady jentilisa. Petera dia mpanarato. Ny hafa kosa pioty aviavy. I Amosa mpiandrony sopiaina sady pioty aviavy. Samuel sy Jeremia lehilahy tanora dia tanora sady mpisorona. Davida sy Solomona mpanjaka. Ezekia sy Daniela nanoratra tany an-tresitany. Matio mpamory hetra. Paul fariseo sady mpandeha lavitra. Jaona zokiolona gadra tany amin'ny nosy iray. Na dia teo aza izany mahasamihafa izany dia misy zavatra iray iraisan'ireo. Samy natsoan'Andriamanitra izy ireo ary nahazo trindrimandry avy tamin'ny fanahy masina mba hanoratra hafatra ho an'ny vahoaka ny velona tamin'ny vanim-potoana rehetra sy tamin'ny fotoana rehetra. Tamin'ny fotoana samihafa nanoratana ny Baiboly, ady, filaminana, fantrana, fandrosoany toe-karena, fahafahana, fanandevozana. Nosoratana tamin'ny fomba fiteny telo samihafa ny Baiboly dia ny teny Hebreo, Grika ary Arameanina. Nosoratana tao amin'ny kontinanta telo samihafa ny Baiboly dia Eropa, Azia ary Afrika. Zay indray ny fandarantsika koa hiaraka hivavaka isika.
Andriamanitra ray io misaotranao zay fa nomenao anay ny teny, ny fahamarinana ny teninao dia ny baiboly, ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra. Koa raha mandinika izany zay, mampiasa ny baiboly ho fototry ny fianarana rehetra, dia ny fanahinao zay nanindromandry ny mpanoratra no mba ao aminay tsara avy mba hatakaranay ny fahamarinana ny teny ary andrinay anao fampiarana ny amin'izany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, mifaranetiny ray ny fiarahantsika mandalina ny soatra masina androany. Amin'ny manaraka isika dia mbola nohy hiara-hianatra ny loha-hevitra ity ihany dia ny tenin'Andriamanitra fizarana faharoa. Mametraka ny veloma mandra-peona aminao ny namanao Velomanatso Radjaonarson, mpitory ny filazantsara. Alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy, iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia tombotsoa ho anay eto AWR na la radio Adventista iraisam-pirenena ny mitafatafa amintsika mpiaino rehetra maneran-tany naiza misy anao. Miaraka aminao amin'ity fiarah-mianatra ity ny namanao mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitansoa. Lesona vaovao indray no misokatra eo anoloantsika mandritra ny volana vitsivitsy. Nampitondraina ny lohateny hoe fitsarana ho an'izay mitebiteby, fitsarana ao amin'i Kristy. Inoko fa samy nandalo fotoana zay nisiany zany tebiteby zany teo amin'ny fiainantsika isika. No ny antony mety mitovy, mety tsy mitovy ihany koa. Indrindra moa amin'izao fotoana izao dia miamitombo hatrany zany. Ny teny Jesosy indray mandeha hoe ho reraka ny fon'ny olona noho ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ao amin'ny Lioka 2:29 no ahitantsika an'izany. Rehefa avy ny tanisa ray toe-javatra samihafa tsy maintsy iseho izy, izay famantarana ny fahakekezan'ny fiaviany dia anisan'ny zavatra nolazainy. Ny amin'izany arerahana eo amin'ny fon'ny olona izany, izay vokatry ny tebiteby mitohy. Tsy misy amintsika no tsy mitady an'izany hoe fitsaharana izany, ho afaka amin'izany tebiteby izany. Ny olona rehetra dia tratra an'izany avokoa, na ny manan-karena indrindra na ny mahantra indrindra, fa ny antony no tsy mitovy. Inoko fa mitovy amiko ianao, samy resy lahatra isika fa tonga ra-potoana ity lesona ity, satria samy mitady vahaolana mahakasika an'izany isika. Hoy Jesosy indray nandeha hoe ao amin'ny Jaona 2:17 Jaona 2:17 fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zany no ilaitsika. Sa ahoana hoy ianao? Indray nandeha koa izy mialohan'ny akarantany an-danitra rehefa namebaiko ny mpianany, dia haitsika tsy anjery zany ao amin'ny Mateo 7:20. Mandehany ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy, mampianatra azy rehetra nadidiko anareo, ary indro zao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Indro zao hiaraka aminareo, hiaro anareo, hiara hiasa aminareo. Mirakitra ny tsy ambaratelo, ny fahafahana mitsahatra mitebiteby koa zany. Zay no hevitra ilay hoe ny fiadanako no omeko anareo. Sady tsy voavidy vola izany no tsy azo vidim-bola, fa omena maimaim-poana ho an'izay mandray an'i Jesosy ho mpanjaka ny fiainany.
Atakarahantsika ny tianambara dia ity misy tantara kely anankiray. Nizotra milamina ny fisidinana mandra-pilaza n'ilay mpanamory fiaramanidina avy eo amin'ny toeram-pamiliny fa tsy maintsy isedra tafio-drivotra ny fiaramanidina. Apetrao tsara ho ilay mpamily ny fehikibo fiarovanareo fanomboka hiditra amin'izany isika. Azotsika tsaina ny tebiteby nahazo ny mpandeha rehetra. Tsy ela taorianan'izay dia niozongozona mafy ilay fiaramanidina rehefa niditra tao anatin'ilay tafiditra tsy maintsy ny setrainy. Nisokatra ireo fitoeranentana teo ambonin'ireo olona feno tebiteby teo am-pitoerany. Misy amin'ireny entan'ireny azo antoka fa tafalatsaka mihitsy. Tamin'ny fotoana nampiovitrovotra mafy indrindra n'ilay fiaramanidina dia nisy olona anankiray niika avy tany afarafara tany. Elatra tapaka sy fiaramanidina mienjera amin'ny tany, zany no efa ao anatin'ny sainy maro. Hita ho feno tebiteby sy aya ny mpandeha rehetra. Afa-tsy tovovavy kely anankiray. Variana manao sary teo ambony latabatra kely teo anoloana izy. Misy latabatra kely izay mantsy manoloana ny mpandeha tsirairay avy, izay apetraka rehefa misy zavatra atao na misy sakafo izay hohanina dia averina amin'ny toerany. Ity zazavavy kely ity izany dia variana manao sary teo ambonin'ilay latabatra kely teo anoloany. Nanompo ny maso ny teny ambaravara-kely tsy indraindray izy, nijery nitselatra, avy eo dia miverina indray somokotra nanao sary. Ilay fiaramanidina nefa tsy mitsahatra miozongozona, mitafiotra mamely ihany. Tahaka ny hoe tsy antsona mihitsy ilay fiaramanidina, fa dia horava tanteraka, fahafatesana no andrasana. Kanjo tafapetraka sy tonga soamatsara teo amin'ny toerana tokony hitodiany ihany izany fiaramanidina izany tamin'ny farany. Dia ny fanao ny mpandeha moa rehefa misy toe-javatra tahaka an'izany, avy ny sedra zavatra sarotra, dia miorakoraka mitehaka mihitsy velom-pisaorana an'Andriamanitra ary misaotra manokana ilay mpamily. Faly fatodisoa soamantsara. Nanaona kosa ilay tovovavy kely. Indro izy manamboatra moramora ny enta-keliny. Ary raha teo ampiandrasana ny olona rehetra ho tafavoaka ny fiaramanidina izy, dia nanontany azy ny iray tamin'ireo mpandeha. Tsy natahotra ve ianao? Dia tsy rototra izy namaly, tsy natahotra. Hoy izy tamin'ilay lehilahy izay gaga. Fa nahoana? Tsotra ny antony izy. I dada no mitondra ny fiaramanidina. Tsy misy zavatra atahorako ary fantatro fa nitondra hody izy. Misy lesona lehibe voarakitra ao anatin'izany tantara izany. Mandalo tafiotra ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Efa nilaza ireo toe-javatra tsy maintsy hiseho Jesosy miloha ny havindrainy amin'ny raha ny lanitra, ary hiteraka tebiteby lalina sy tahotra ho an'ny olona maro izany. Dia nampanantena izy fa hiaro antsika izay matoky azy, izay manaraka tsara ny toromarika omeny. Na manana ny zavatra rehetrarehetra azy ianao ka tsy manana azy, tsy miaraka aminy, dia tandindomindoza isaky ny segondra ny fiainanao. Fa raha mifikitra amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao ianao ary matoky ny teniny, dia ho tahaka nyity zaza ity koa no lazainao hoe dada no mitondra ny fiaramanidina. Efa fantatro fa hitondra mody izy. Miaraka mandrakariva mitebiteby ny tahotra. Mety hiteraka tebiteby sy tahotra ny fiainantsika ao anatana tontolo izay miasa tsy misy fitsarana mandritry ny andro. Izy amintsika tokoa moa mbola tsy natahotra sy ny tebiteby ny ahihany amin'ny ho avy. Ny lasa efa vita, tsy mahafapo, ny ankehitriny hatrehana, mamperitreritra, ny ho avy, mampametra-panontaniana, ary tsy voatery ho arak'izay antenaintsika mandrakariva ny valiteny omeny ity tontolo miovaova misy atsika ity. Ho haintsika ve ny anaja ny fem-potoana? Ho voaloha ve ny hofatrano na ny saram-pianarana manaraka? Mbola ho tafajoro amin'ny tafiotra manaraka ve ny tokantrano? Mbola ho tiantsika ihany ve Andriamanitra na dia mandiso fanantenana azy hatrany azy tsika matetika? Magataka famelan-keloka foana isan'andro. Ato anatin'ny andro vitsivitsy ary dia loha hevitra anankiray no iarahantsika mijery.
manao hoe miaina anaty fiarahamonina mirotoroto, miaina anaty fiarahamonina mirotoroto, ary zavatra irantsika mahita izany. Ny andininy izay no fantenana ho atao tsy anjery dia amin'ny Salamo fa 4:25 no ahitanao azy. Salamo 4:25 manao hoe manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Salamo 4:25. Iza amintsika no tsy resy lahatra ny amin'izany, indrindra fa nandritra n'izay fotoana lavabe ny ainana tao anatin'ny fihiboana izay, manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehova avokoa isika. Mbola betsaka aza ny matahotra tsy mety makany am-piangonana ho fiarovana ny tenany mbola marefo. Inoko fa efa samy tratra ny raritsaina na ny stress mivokatry ny rotoroto isika, na tsy mitovy aza ny karazan-javatra mety nahatonga an'izany. Isan-kerinandro ohatra, indrindra rehefa tonga ny zoma, andro fiomanana manokana idirana amin'ny andro sabata, dia matetika misy zavatra be dehibe indray mifanotona. Ary ny isan'andro aza dia ohatran'ny tsy ampy izany ny fotoana. Ny fampelezam-peo anglisy malaza eran-tany anankiray, antsoina hoe BBC, dia nitatitra fa nanomboka ny taona 2020 dia voamariky ny manam-pahaizana mikasiky ny toetry ny tany sy ny eny amin'ny habakabaka eny, fa lasa ny tomboaingana kokoa tsy sahala amin'teo aloha ny fiodin'ny tany. Miafoy izany ny andro anankiray raha izany noho izy. Izay velo hoe no afoizin'Andriamanitra ny fotoana. Na manahoana nefa dia manana vahaolana olana rehetra Andriamanitra, ary efa nomeny antsika ao amin'ny teniny izany. Ry havana, tsy mila mizazoro ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tsy mila fanamboamboarana mba hampifanarahana azy amin'ny zava-misy. Tsia, fa isika olombelona no mila manao mizazoro ifanaraka amin'ny Baiboly, satria ny zavatra rehetra miseho sy mbola miseho dia efa nomen'Andriamanitra antsika mieloha ao amin'ny teniny avokoa. Raha te haraka tsara ny toe-zavatra rehetra ianao, indrindra fa ny zavatra mbola ho avy sy ny aton-javatra miseho amin'izao fotoana izao, mila miverina amin'ny famakiana tsara ny Baiboly ianao. Dia sady alala ny aton-javatra rehetra miseho ianao no ahita ihany koa tokony ataonao, ahita ny vahaolana fanitsy amin'izany. Ka dia mino aho fa tsy handisy fotoana amin'ny fiarahantsika manaraka ianao, manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanjo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.